Natao hoe ny vahoaka raha mandoa ny resaka troso io jirama ray a, eo ihany koa ny sehatra tsy miankina toy ny hôtely mandony mihetra ny tambatra rehetrarehetra teo. Efa nanao antso ihany zareo hoe tsy solution ny fanemorana ny fandoavan-ketra fa ny hoe fanafoanana iny fotoana iny no nangatahany zareo. Inona no mety hisosikevitra am'izao zany vao tena ady be le izy moa. Zay le mila le fandrindrana zay amin'ilay tamin'ny fotoana anapahana hevitra zay tsy maintsy mila mifandrindry zay satria fantatra fa raha fanemorana fotsiny fotoana zay efa tsara hoe mba tsy nandolo tatin'le fotoana sarotra dia ahembotra zany ny misy asa ny fiteny azy. Raha ohatra ny verina ny roborobo tokoa ny asa, raha nomboka ny roborobo izy zao dia mbola sarotra ary ny andoavana an'ilay izy, tsy maintsy mbola nangatahana indray zany fanemora-potoana satria vao hiverina ny olona. Teto amintsika marina hoe mijanona le hoe confinement sy ny hafa nefa mbola sarotra be ny verina tao anatin'ny fierin-kerena, betsaka ny very asa. Tokantrano very asa dika zany tsy abojirama, tsy nahefeko anazy ny ankizy hiditra hianatra, ny ara-tsakafo, ny ara-pivelomana rehetrarehetra, sarotra daholo zany. Zay no mahatonga ny olona mitodika any amin'ny fanjakana amin'izay ataoko hoe ireo hetra tokony alohan'ny fanjakana no eritreretin'ny olona fa mba azo alamina tsotsotra kokoa satria fanjakana nandray an'ireo vola samihafa fanampiana. Tsy ilay olona malagasy anankiray tsirairay mandeha ny amin'ny arabe akory no nandray ny fanampiana fa ny fanjakana zany no mitsinjaran'ilay izy. Zay mahatonga ny olona bakany amin'ny fanjakana izy hoe mba alo avy ary ny jiramanay ny orinasy io, alo avy ane ny ofatranonay reny hôtely manofatrano sy arena zao tontolo zao betsaka manao an'izay. Hatraiza ny fafahana nanao atsika sa tsy nanao mihitsy ve tsika sa tena efa vita daholo. Zay zany mipolotra am'izao fotoana vaovao zao dia hiakeny mihitsy ara-pitenenana zany hoe hatraiza ny vitany fiahinana ataon'ny fanjakana zany tao amin'ny famerenana ny ataoko hoe lay sehatra toe-karena andeha relance amin'ny ekonomia sy ny fiahina an'ireo olonireo anatin'ny fahasaramana satria betsaka ny hôtel restaurant manofatrano valo volana zany nofatrano tsy volo atao ony zany. Reny zao reny reo mpiasa zay nanao latsakemboka eny amin'ny knapsa dia le hoe namena ny trosa tonga zany zao ny fotoana mety ho sarotsarotra ary efa nisy nampaneno lakolosy tanenoa tamin'izany tonga zany izy zao tsy ho gaga mihitsy atoato raha ho avo ny feo hoe ahemorindray io na foany mihitsy io fa tena akay tsy zaka le izy fa rehefa atao anatin'ny ekibonona moa ianao za tsy miteny nanaiky tsy satry fa hoe aleo aloha maty rapito zay maty androany e dia nyraisin'le olona le izy nafantany ary fanahirana azy rehefa tonga amin'ny fotoana. Anjara fanjakana zany mandanjalanjana zany satria tena mbola tsy tafavoaka tanatin'ny manahirana ny malagasy vidin'entana io hitantsika io na inonina dia io izy io le raha malalo io fa ny olona tsy te hieno sy tsy te hahita angamba na tsy miaina amin'ny fiainam-bahoaka no mahita hoe mety zao. Raha miteny an'izany tsy fianakianana fotsiny amin'izao fa zay fanjakana mitondra vahaolana miantso ireo sehatra ny fametanana amin'ny fanjakana mba ahitana ny vahaolana satria manana anjara biriky tokony hoentiny ihany keo ny orinasa sy izy sehatra manao fiarika atao amin'ny firenena ka dia vomanomboka ny taona io mitambesatra ireo trosa ny vaongo hatraiza ny verina amin'ny asa rovinna ny verina ohatra ny ambatovy reny février sa mars no hita teo zany andrasana daholo satria misy fiatraikany betapeza. Vao omaly ihany koa mahakasika an'ilay vaovao volamena 73,5 kilo tralatany Afrika Atsimo. Isan'ny fanontaniana apetraka ny maro zany hoe aiza ho aiza ny PAF, aiza ho aiza ihany koa ny douane mahakasika ny trangy iny to tsy eno maly efa niteny ihany zao ny teony saig mahakasika an'izay zavatra zay inona ny mety azam-bary mahakasika an'ireny? Tokony tsisy fandeferana 40 millions de dollars ane zany ary tsy tonga foana zany
tsy olona anankiray hoe nanasitrika fa betsaka moa raha volamena 500 grammes zany ny sitrisitrika ny posy anaty kitapo kely any fa gony ray sy tapany vary ane zany ho avy sitrika hoana firaisana tsy kombakomba betabe zany mahabotra an'ity firenena ity maromaro izy eto anatin'ny fotoana ity zany tsy za eto tsy afaka metsiny anizanizany hoe mbola fisian'ny mpangalatra ve no tsy anisiny antson'ny polisy ary fa misy fandrindrana tokony atao kosa aloha satria de teo tsika nitodika taty amintsika dolo zao tontolo zao hoe de tafavoaka tao firenena malagasy zany volamena efa ho 20 kilao voaka ntsokosoko zany kosa aloha de tena aleo anatin'ny mangarahara ary tsy tokony isy fandeferina za tsy atao hoe atao fitsaram-bahoaka tsy any mihitsy akory fa sady anatin'ny mangarahara no mandray ny andraiky ny daholo rehetrarehetra ka na izany ao de tokony nalàna no apetraka re moa matetika misy hoe transaction isinsisa tsy asa zay ho ataon'ny fanjakana fa amiko de qualifie koa tena crime contre la nation mihitsy zany am'izao fahantrany olona zao aika misy olona eto Madagasikara ahoana ny tsekeny eritreritry zany fa de izy moa manao an'izany ka manaraka akaiky ny olona ary amiko ny teny anisan'ny tena manahira-tsaina zany de le arak'le fanotahinao teo fa nakaizany tompony ndraiky teto Madagasikara any amin'ny tanin'olona any vao mba hita le izy nefa fa noko azy ohatran'ny fiaramanidina privé no mitondra azy fa inoko azy tsy mahalorany vaovao fa mamaky eny azy zany de ahoana moa zany konga fa niala vaiza moa zany fiaramanidina zany de iza ny tao anatiny de satria tratra tany le olonareo ka ingany mba tsy ho maty momboka na hoe efa manao transaction zay mantsy ny anina amin'ny toy reny rehefa manao trafika na vatso na volamena sy ny sisa de afaka manao transaction tokony hoe ho avoaka daholo le zany hoe izavy ny tafiditra tao anatin'ireny zay kosa aloha nenke de arak'le fanotahinao teo hoe tsy de mivaliko iny hoe tsy firavaka volamena 500 grammes akory efa betabe zany fa raha atao tanaty gony de gony ray gony sy tapany olombelona anankiray ngeza be zany 570 kilao zany tsy ny olona kelikely zany zay zany nafenona amin'ny bataina noentina tsy maintsy misy firaisana tsy kombakomba zany tsy maintsy misy za tsy hanondrana izy an'izy tsy teny hoe fa aizany zao fa tsy maintsy misy firaisana tsy kombakomba zany ary engany tsy le olona nitondra azy fotsiny fa ny olona tompon'izany volamena zany izy adolo ndray tsy kombakomba tam'izany mba tokony vaky daholo zany satria ny olona ny tena mividy azy tany sy nandrendrika an'le sy nandrefana izy any ny tena izy fantatra zany raha zao tontolo zao matetika le mpitondro reny karamainy reny na mitondra rongony na mitondra iny de olona karamainy refa tsy le tena le mpanao azy le mandeha iny zany moa rehefa mamaky mamaky boky ianao na mijery film ianao na zavatra tena misy de zay ny fandeha an'izy fa engany tena ho tratra any amin'ny fotony mihitsy hoe volamena ta izy reo iza ny tompony io iza reo ny olona ny rahan'ireo de iza ny ray tsy kombakomba taminy mba fanarenan'ity firenena ity fanontaniana mialohan'ny farany kavarany ny président nisy an'le fampanantenana maromaro ny resahana resaka fanamboaran-dalana fanamboarana fotodrafitrasa ihany koa iadina miresaka hoe akerea eo ihany koa ny teleférika ho apetraka manao feo mandeha rehetra eny Facebook rehetra any moa miteny tonga indray fampanantenana tonga indray zao manao ahoana indray fahitan'ny président de iny ane mba tsy hojanona fampanantenana ia zay faniriko de ifanojo am'izay tena lahara-pahameha inona moa no tsy ho tiavatsika an'izany hoe isy tramway eto Antananarivo sy ny atao koa ny tanana lehibe eto amin'ny firenena anatsara ny fifamezivezen'ny olona ny lalana fa vao eo zao tsika miresaka hoe lay maro anisany ny jirama ny mety fanjakana zany zao tokony hiaraka mandahatra an'izany anatin'ny lahara-pahameha sady mijery an'izay sosialy vahoaka ny andavanandro ny vahoaka zay no miezaka mijery lavidavitra kokoa amina fotodrafitrasa maritra
kanefa fotodrafitrasa zay hitondra fampandrosoana satria tsika mbola tsy manana ny hoe efa tena vita daholo ny lala zany zao de tena mitehaka mihitsy a satria zany a de mitondra fampandrosoana zany de aloha aloha lany amin'ny masoa filoam-pirenena moa izy no mamparantena de anjarany hojereny vahoaka eo izy fa za zao raha mameritreritra n'zany hoe eny ary anaty raha moetsika zany amin'ny farany taona ohatry zao de fa raha ohatra tsika manaty raha moe fa ny olona voaroaka amin'ny asa daholy zay zany no lanjalanjany zay lanjalanjany zay fa za tsy anisan'le izy any filo perinasy mamparantena izy roa taona na telo taona izy zay laza tiany atao a de mijano anatin'izay amizay izy de ny olona no mitsara fandaniko farany vao maraina teo ny grivany mpianatra mitaky ny atao hoe recrutement ny zareo ao arin'ny fianarana natao nandritra ny 5 taona 1 taona teo ho an'ny mpianatry ny UNSAP filoha moa zany mazava ho azy nisy ny voasambotra nisy ihany koa ny naratra manao ny fomba anehoana ny hevitra no ataoko hoe mety manahirana ny fanjakana ohatra hoe maneligelona ny fiainan'ny olo lafa fa raha ny hevitra fototra kosa de manampy an'ireo mpianatra reo mihitsy manahitra ny fitondram-panjakana mafy ane ny ainan'ny le mpianatra samy aina zany daholo ny ray aman-dreny tsy zany ny tena mivarotra ny akoho manatody mihitsy a mba hatafitany zany any amin'ny fianarana de vita ny fianarana de mitaingy tamboho eny ny mpianatra ary ny tena lehibe fantatritsika fa any amin'ireny toerana samy hafa reny dia raha le UNS ny resahanao tena zara raha misy mpampianatra fanadazahanteny zany am'izao fotoana zao nefa tena anisan'ny ilainy zany ny fitezanany mpianatra zay fa lehibehibe de tena niainatanatan'izany mihitsy anisan'ny zavatra tena mikolokolo maha-olona anao ara-batana ara-tsaina nyzany fianarana fanadazahantena tany ampianarana zany zay ny anaran'ireo olon'ireo ampy ary ve zany mpampianatra misehatra anatin'izany eran'ny Madagasikara atraizany lahara-pamena am'zany ohatra ny mpampianatra hafa ohatra ny dokotera ohatra ny infirmier zany ny any zay nolazainy atao amin'ny Sénat hoe rehefa mba hampiditra ihany itsika ireo olona mba ireo aloha jerena ny fampianarana sy ny ao amin'ny fahasalamana zany tsy milaza hoe ampy ny hafaria fa satria tsika tsy manana an'izy rehetrarehetra aloha reo mba atao lahara-pamena aloha de ozy averiko ny amandeha ny teny koa ny fomba hitakiny azy mety molazain'ny fanjakana hoe tsy manara-dalàna fa raha ny taoko hoe ny tena antony la zany a ohatra ny ankizy mavita ny ankizy ny olo-pirenena mavita fianarana ohatra hoe any amin'ny enaminy mianatra ny administration vita valy le izy a tsy mahita asa roto reo olon'ireo mila ezaka fa fanjakana zany a ary mizay la zay koa mijery amin'ny lahara-pamena za aloha de mamerina an'izay foana hoe fampianarana sy ny fahasalamana ireo a tokony andraisan'ny olo satria averina mpampianatra nefa tsy ampy rariny loatra raha mampaneno lakolosy am'zany a reo zanaka zandry na vita fianarana kely biby reo ty maniaina zany koa ny tena nay hoe tena zany hoe mivarotra ny akoho mikotrika mihitsy ny ray aman-dreny a mba hatafitan'ilay zanany amin'ny fianarana de zana fanjakana moa no mijery zay lahara-pamehana zay nandalo kely tatatsaika amin'ny président manahoana indray manahoana moa zany miasa tena hoe tsy vita ny tato amin'ny Sénat nandritra n'izay inona ny vita ny be da be inona ny tokony lava be koa zany fa ozy aho hoe araka le teneniko teo foana zay mamerina ndray satria fa misy namanareo nantany an'izay hoe farafaratsa zany tatin'ny roa taona tantanako nyresahako zany ny zatra lehibe nitranga teto amin'ny firenena tany 2018 reny korotana ara-politika reny natonga ny transition iny ary natonga ny hoe ny Sénat ny ekinana tamin'ireny eo amin'ny fandaminana ny firenena lasa nanao président par intérim tany ny filohan'ny Sénat nalalina ny tatin'ny Sénat atonga ny reny satria ny gouvernement tamin'ny premier ministre transition napetrakeny politique ny assemblée nationale rahantsika malaly reny fa izy ary zany nandamina teto amin'ny firenena zay zavatra lehibe zany mato lamina ohatr'izay ny firenena de nijoro zany ny sénateur nijoro ny sénateur nijoro ny président ny Sénat
tsy nanao firenkevitra politika be fahatany fotsiny fa ny hevitra tsy zay rery akory fa anisany nitarika zany fandaminana firenena zany nampalahiry fotsiny moa vao mipetraka zao fitondràna zao de fandravana ny sena no zavina nefa amiko zany teboka ray faharoa lehibe de hoe nandresy arakevitra ara-potikevitra mihitsy zay teto amin'ny sena anisan'zany nitarika zany no tenako ny fandavana zany fandravana ny sena zany hoe tsy mety zany a tsy ara-dalàna zany a tsy zany no mamaky eto amin'ny firenena satria voeo eo hoe sofa nisy an'io dia anisan'ny zavatra lehibe zany de teo amin'ny firenena hoe vitatsika zany zao fa tonga ny olona afaka vitsivitsy herinandro roa raha ela indrindra de isena toera vovoato dikan'izany zany nandresy arakevitra zany fa tsy miravana le sena tsy zay toeranay ny toeranay fa fantatray fa miala eo zay rehefa tsy latsaky zay nefa miala ny dikan'izay fa ny tena mijoroana kosa de le hoe ahoana moa ny ilazanareo fa ity antenemeran-dolony ity ny tena fanetry be ny firenena tsisy ilana azy sisa inona ny teny tsy natao anabatina n'ity sena ty inona ny teny tsy natao nampitondra nampanao politika ny tenin'ny olona nanyrafitra inona zay filohan'ny sena jery le rakoto voarivo izy fa tsy le institution manerana azy azy indrindra tsy mitovy atoko aminy de ino no ataony nefa tsy zay ny fiainana